miarabantsika isa-tokantrano nyity amin'ny alady faharoa amby roapolo ny volana martsa 2024 ity ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao ary resantsika ny toetra raha-pirenena ny zava-misy ny vaovao maresaka izay sesisy teto amin'ny firenena tatoato izay indrindra no nanasaina tamin'ity androany ity Andriamatoa Petra Kotinieny filoha nasionalin'ny antoko tambatra no mpandrindra nasionalin'ny APRN ianao ihany koa dia efa ben'ny tanàna teo aloha tao Fianaratsoa ary solombavam-bahoaka ihany koa tao Ikalamavony. Miarabanao Andriamatoa Petra Kotinieny. Ya, miarabanao Marc. Monsieur Marc, miarabantsika rehetra koa agny atokantrano. Merci de tonga de hiditra amin'ny votoatin'ny resaka tatoato dia nisy ny resaka tamin'ity herinandro ity momba ny hoe ao ny misy hidina an-dalambe, misy ny fikonokononana fanakorontanana samihafa. Ahoana ny hevitrao momba n'ireny toe-javatra izay misy hoe fikonokononana tatoato ireny? Teo ihany koa nisy ireo hoe mouvement syndical maromaro misy fitakiana amin'ny fanjakana. Ya, voalohany indrindra aloha zany manamafy ny fiarabanantsika rehetrarehetra agny tokantrano. Ny vahaolana zany na ny hoe fomba fizerinay zany dia hoe anisan'ny vahaolana anankiray amin'ny zava-misy zao aoka tsy hiandany. Zay zany menay ny fahitana anazy dia hoe ny olo-pirenena nizaniza ka te-hivery marina ny hamahan'izao olana mitranga zao dia tokony tsy misy fiandaniana fa ny tombosoan'ny vahoaka malagasy roa amby roapolo tapitrisa zay ny tokony hibakeo anazy. Zay zany lizy ny vahaolana dia tsy maintsy jerevantsika ahoana le hoe tsy tokony hisy fiandaniana. Ny hoe tsy tokony hisy fiandaniana dia farafaharatsiny mijery an'ireto zavatra anankiroa reto. Sahy lazaina ny zava-misy marina ny tsy mety ataon'ny mpitondra zay tokony lazaina, zay lazaina mpitiavana rehefa lazaina zay zany zavatra anankiray zany zay. Za moa zany efa nitondra tanan-dehibe Fianaratsoa dia nisan'ny slogan teneninay dia ny hoe rehefa tsy manary fako anao dia efa mandio zany zay, ka rehefa tsy miandany keo ianao zany amin'ny fiainan'ny firenena ny dikany hoe tsy miandany dia sy hoe misy zavatra hafambadika no mahatonga anao miteny na mahatonga anao manao hevitra fa sy hoe le fahasapahanao hoe sahirana ny olona na hoe latsaka katerena ny firenena. Tokony zay zany ny tena mibako anao ka sahy lazaina ny zava-misy marina hoe inona ny tsy mety ataon'ny mpitondra raha izay. Fa ankilan'izay koa ny zavatra faharoa amin'ny hoe tsy miandany dia hoe mba hafahasika mandroso kokoa dia mila manaky koa sika ary tsy maintsy tenenina mpahasahivina ny olona ny hoe ina ireo lesoka teo amin'ny fifandimbiasam-pahefana fanjakana ny fandimbi-teto na mpitondra ara-dalàna zany na mpitondra tetezamita zany tany aloha ka mety nahatonga ny firenentsika lasaka katerena amin'izao fotoana zao. Mila mpahasahivina zay. Ny antony ampahasahivana an'izay dia mba hafahasika miroso kokoa satria amin'izao fotoana zao zany lazaiko le voalohany le hoe ina zao raha ny fomba fizeriko le hoe ina ny fahitako ny zava-misy mahakasika ny fanjakana dia ny zavatra hitako zany amin'izao fotoana zao dia hoe misy fitavozavozana zany ny fanjakana tara amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amina décision ary indraindray
mety le zavatra tokony andraisana fanapaha-kevitra tsy andraisana fa le mety sy le zavatra tena lahara-pahamehana tokony anaovana fanapaha-kevitra no andraisana de fa manimba fomba fisainan'ny olona zany zay hoe ny zavatra mahakasika anay kokoa tsy andraisan'ny fanapaha-kevitra mety zavatra iverin'ny olona hoe tsy de misy langana zay no raisana somary hita taritra zany zay amin'ny fiainan'ny fanjakana hita taritra koa zany amin'ny fiainan'ny fanjakana de hoe mpitondratra hoe matikegna maso sanatria ny atahorana de hoe ho difitra nyketrano an-trano ka zay zavatra efa pratika tsy nahasoan'ny firenena teo aloha megna maso ny namany ka namany nefa ndraindray a manao zavatra miteraka blocage amin'ny fiainan'ny firenena amin'ny fampandehanan raharaha ary hitan'ny olona aty ivelany indraindray koa resaka tenen'olona zany de hoe somary lalinany andro hiany amina resaka raharaha politika le hoe fampandehanan raharaha politika raha natoko zany feon'olona aby zany de ohatra mahasapa ny olona hoe somary delese le hoe zavatra mahakasika ny tena fiainan'olona zany zavatra hita somary ahitatana koa hoe kady indraindray ifangaro le raharaha-bahoaka na raharaha-mpanjakana sy le raharahana antoko politika izany zavatra hitan'olo maso aby zany zay eo amin'ny fanjakana fa tena anisany atao tena lehibe de le hoe tsy fahasahiana mandray fanapaha-kevitra na de mahafantatra zao hoe misy zavatra mety mampidoza amin'ny fampandehanan-draharaha ka mety hampanahirana zany zay amin'ny fiainan'ny firenena raha ny tantara nefa firenena ny jereva sala am'izay koa mikasika ny hoe ny tantaran'ny firenena misy zavatra tokony tsy jerevantsika koa ny zavatra efa niainan'ny firenena na tamin'ny mpitondra efa nisy teo aloha na mpitondra ara-dalàna lanym-bahoaka na fitondrana tetezamita ina ny zavatra tsy maintsy tenenana an'izay zavatra tsy maintsy tenenana an'izay aloha de zao tsy zava-baovao ane zao zava-misy zao zava-misy efa tamin'ny raiky amin'ny sivifolo ane no miverigna tamin'ny 2 sy 2 arivo no miverigna tamin'ny 5 sy 2 arivo ary miverigna zao manena teneny koa raiky amin'ny sivifolo 2 sy 2 arivo 5 sy 2 arivo ny zava-misy de zao lasaka katerena ny firenena tsy sahirana ny olona zao zavatra misy zao tsy zava-baovao de zay no tsy maintsy iveregnatsika am'izay ina ny zavatra misy zany ny zavatra misy de zao rehefa sahirana ny olona sahala am'izao dia midiny an-dalambe midiny an-dalambe ny olona nahatonga anazy nidiny an-dalambe de zay no everiny fa hitondra fanasarana amin'ny fiainany araka ny sehatra misy anazy aby zany fa ny zava-misy de zao ary tsy maintsy arahantsika mijery tsy mitondra fanasarana tsy mitondra fanovana tena hita misongadina ireo zavatra reo tsy mitondra fanasarana teo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy mitondra fanovana teo amin'ny firenena amin'ny akapobeny ireo tetezamita ny fandimby nahatonga ny olona nidiny an-dalambe vokatry ny fahasahiranana sahalan'izay misy am'izao fotoana zao zay fa zao nijanona fotsiny teo hoe ndrodana le fanjakana nahazo fahefana zay nahazo fahefana de ny marina nijanona tamina tombosoan'olona visivitsy no nahazo vokatra tamin'le izy fa tsy nisy fanovana misongadana sy nahita fanasarana misongadana sika de io mbola hitatsika maso am'izao fotoana zao zany vokatry zay
fa ao anatin'izay koa iverenao koa am'le zavatra voalohany ary tokony hieritreretan'ny fanjakana ny fitondrana misy am'izao fotoana zao de zao anisan'ny nahatonga ny olona midiny an-dalambe koa eo ny fahasahiranan'ny olona fa le olona tsy mahasapa hoe titondranay ty mihainonay satria misy zavatra tokony hoenoina ary tady hiverina zay zany zao tady sy hihaina ny mpitondra sasasasany tady traky ny hegna maso efa voalazako teo misy fomba fiteny moa maneny fianarato hoe hegna maso no hinanana osavy ka tsy tokony hatao an'izany ny firenena de zao ny fahasosoran'le olona am'le comportement zay fomba fanao ny mpitondra zay na de mety tsy resy lahatra azy izy hoe ohatsika zao to amy 7 efa nisy 7 ane efa nisy raiky amy 70 ane de mitohy ihany ny fahatrany mitohy ihany ny fahasaranany efa afaka tokony misy tonga laizina zany tao hoe tsy lalana tsony ohatra le hoe midiny an-dalambe fa zao midiny an-dalambe ihany izy satria nahoana le mpitondra koa sy miova tsy mihaino anazy sy misy finiavana hitan'olo hoe hanao fanovana hanao fanatsarana raha misy fanapa-kevitra tokony ho raisina haingana de tokony raisina de midiny an-dalambe ihany izy nefarany ka tsy zavabaovao zao zavatra misy zao ary tokony ahisitina lesona ny mpitondra misy am'izao fa araky ny agnazavako anazy zao azy na de fa hita hoe misy olona be koa ny mety mahasapa hoe zahay de vaivay ino ma fomba fitena zay aty naharary fa voafitaka zahay natao fitaovana fotsiny zahay nidiny an-dalambe zahay satria nahantra fa rehefa aveo tsy voajery akory ny zavatra nanahirana anay sy afaka misy zavatra nisy zany zay ohatra zany am'izao fotoana zao ane tsika zao a milasa mivery miady hevitra aminao fampiavana-pirenena am'izao fotoana zao 10 taona tsika tao anatina tetezamita anisan'ny tetezamita lava indrindra ny tetezamita farany teo zaho nino raha nanagna finiavana nanagna volonté ny tetezamita farany teo na nisy aza zao fahasahiranana misy zao tsy de tokony sala am'izao farafaratsiny mba voajery aby tam'izay a ireo mety hoe statut ireo sorodalana zany mahakasika ny mpiasam-panjakana sorodalana mahakasika ny hoe ahoana ny tena iverevana ny fampandrosorana eny ambany vohitra ny sorodalana mahakasika ny hoe ahoana ny tena hitretsika ny fandrem-pahalemana sy ny sisa fa zao nijanona tam'le fahefana le izy tamin'ny akapobeny de mitaky a gauche droite io ny olona kanefa de nana fotoana lavabe tsika ho nanaovana an'izay ary ny fampiavana-pirenena efa tokony vita tam'izay fa tsy vita le izy ka izay zany alohan'ny imantrahana fanontaniana izay no hoe tsy tokony hiandany atsika zay de fa solution lehibe fa ny mibaiko atsika de ny tomboso ambon'ny firenena ireto vahoaka malagasy roamroapolo tapitra reto tenenina ny zavatra tsy mety atao ny mpitondra ary ny mpitondra koa tsy tokony handray an'izay sy fitiava fa fanapiana anazy salasala am'izay ny pôle politika koa de tokony hanaiky fa misy andraiky ny vokatry ny mety ho fitiavatenany vokatry ny tsy fizarevana lavitra vokatry ny kadikady politika de salan'izao ny firenetsika ka nanjavatra efa tokony vita tagny aloha za tsy vita fa ina ny vokany lany andro asika lany fotoana asika miasaritra ny raharaha zay ny zava-misy amin'ny akapobeny to ihany no nyresaka hoe fampiavana-pirenena zay ao anatiny mihitsika zao ao anatin'ny fanomanana n'le hoe fionambe national karakara ny FFKM ianao hoe mieritreritra hoe io ny tena hoe vahaolana idirantsika am'izay hoe fampandrosoana ny firenena zay ya misaotra anao
tsika agny tokantrano rehetrarehetra agny a de mba misitogna ny fihetsepotsika tsy fotoana anaovana torapo zao fa fotoana tokony andinihana laliny, fotoana tokony hiveregnana amin'ny hoe inona ny tsy nety nataotsika de manaiky an'izay hahitsy fa tsy hoe zahay zao raha miteny eto a tsy misible aniza na iza zany fa hoe tsy maintsy mandinika laliny atsika zany. Zao a alohan'ny amaleko ny teninao de zao tamin'ny 3 mialohan'ny fifidianana ny tambatra ny APRN, Alliance pour la paix de la Fondation de la Nation, de nitety any Madagasikara ty nanao fampisehoana nagnazava fa zao raha izao atsika manao fifidianana de hitohiny krizy ary misy krizy vaovao hitranga de tamin'izay fotoana zay ny tena be deabe ny teny de hoe mpanakorotana nareo tsy tianao fifidianana patati patata zay ny zavatra ny tranga ndasaina izany zay zao zavatra misy zao de efa fantatray fa tsy maintsy hitranga ary zao lazainay aza de zao tamin'izay zahay rehefa miteny fantatro tsara voasambotra aho zay ny valiny zay ny setriny zay zany nasetry ny mpitondra tamin'izay satria hoe tsy maintsy miroso amin'ny fifidianana atsika io hitasika mahasoa ny zavatra mitranga tsy mahafaly anany zavatra mitranga zao fa ninona olazaina ninona olazaina mbola anaty krizy ny firenena fa eritona mahery ninona olazaina ninona olazaina tady hisy krizy vaovao ny firenena akoatra nefa misy ianao laza tao hoe misy olona tady hitarika an'olo hidiny an-dalambe krizy vaovaony zany signana krizy vaovaony zany zao le izy aoka handinika tsara atsika ary eto efa lazaiko amalele fahabevanam-pirenena satria mifandray am'izay nanonteny aho teo hoe mila mihay ny mpitondra fanjakana ary ny président de la république nanaovako teny voalohany am'izay aoka sy ho tara fanapahan-kevitra fa raha tara fanapahan-kevitra izy de sady vidin'ny firenena lafo tara tsy masaky mandray fanotsiana izy vidin'ny firenena lafo mazava azy koa vidin'ny mpitondra lafo koa amin'ny zavatra efa nisy tamiaignan'ny firenena satria raha fa hitan'ny olona tsy mandray fanapahan-kevitra de mety manosika ny firenena handeha amina lalagna mbola diso noho ny ampo fotsiny noho ny seka fotsiny ka tompona ny raikitra lehibe zany ny mpitondra am'izao ary ny président de la république tsy omegna maso hanao fantsena zaho mino fa raha hitan'ny olona sahy manao fantsiana ny président de la république manao fanovana tsy mena maso fantatry ny olona zay hitan'ny olona na de fantatry ny olona aza hoe misy ny fahasarotana mahasapa an'izay ny olona de hoe hiteniny olona raha mbola misy olona miteniteny oa mba fa misy manao an'izao ane izy mba fa misy manao an'izay zay ny andrasan'ny olona zao ary zay no hahasakagna ny fandihanan'olona amina lalagna diso rehetrrehetra de ny fahasahian'ny président de la république tsy omegna maso hanao fantsiana ny fahaizan'ny mpitondra misy am'izao fotoana zao hahayana pirofo fa misahirana amin'ny zavatra tena mahakasika ny olona izy azy zavatra mahakasika ny fiainan'ny olona ny tena andaniany andra fa misy zavatra be de be ny zavatra tokony deny fa hoe mahay manavaka ny hoe inona ny tena ilain'ny olona zao zay zany ny fandenjana ka iveregna koa le teninao teo am'le fahabevanam-pirenena ireo zavatra lazaiko rehetra reo na misy fiesika ataon'ny mpitondra fanjakana angatahana azy am'izao ny tena lehibe indrindra misy ny zavatra de rehefatsika ny manahiragna zao sy ho lasa lavitra tsika raha ny zavatra manahiragna zao fotsiny no de rehefatsika fa ny zava-dehibe de tsika mahasapy fa hoe reto olagna efa misy reto de miverimberina
mbola iveriny io raha sy mifototra mizery ny tena fototsy ny olana atsika na amin'ny lafiny ara-toekarena na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-sosialy zay ny ataonay hoe refondation de la nation, refondation de la république. Refondation de la nation ne tsy inona akory fa mahakasika politika, mahakasika ara-toekarena, mahakasika ara-sosialy ary ny zavatra hoentina eto hoe refondation de la mentalité. Ny olona no mampandroso, ny olona no harena, io no misaina. Fa rehefa le olona misaina, le olona mampandroso be loatra ny fitiavategnany amin'ny andraikitra zay tatagnany, amin'ny fahefana zay omena anazy. Sahala zay koa ny mpanao politika, be loatra ny fitiavategnany. Rehefa misy ny fahaseragnana zao miteny izy sy hoe nohony izy malahelo hoe sahirana ny vakoa 20 tapitrisa fa hoe zaza fa misy ty hitondranay amin'ny olona hazahoanay fahefana, fa rehefa azonay ny fahefana tsy raharanay zay fahaseragnana raha mbola zay no mentalité tsika tsy tavoaka tsika. Ka tsika mila fondation de mentalité zany ny toesaina. Zay no départ ny fandrosoana ny toesain'ny olona. Ny toesain'ny olona hoe misahirana izy raha mihinana akondro eny an-dalana izy de mba misahirana izy miandry baka ordure aho vao manary an'ity hoditra akondroko ty. Hoe mitondra an'le olona hoe ilaina hoe zany tokony hoe isina hoe dictature zay ianao ohatra nilaza ihany moko te hoe miainga avy any amin'ny filoham-pirenena le izy nefa ny avele kianina matetika le filoham-pirenena zay moko ny zava-nisy tamin'le filo sasatsasandreo somary masitsika ry zareo de hoe dictateur ry zareo matetika nararotiny mpanao politika nde zany hoe rodany fa tsy mety. Ny fototsy ny resaka fanaovantsika etrany de le hoe ahoana n'izy rehefa tsika vahaolana. Vahaolana nefa tsy hitondratsika amin'ny lalagna diso fa vahaolana hiteraka fanovana, hiteraka fanatsarana. Zay ny antony sy mahisy tenenana ny mpitondra hoe raha ianareo tsy miova amin'ny ataonareo io, tsy mihain'ny olona, tsy voninanao fanitsihana, megna maso, efa nanjohan'ny président nisy teo aby zay. Zay ny nampiongana anazy. Zay loha raiky. Ina koa ny tenenana ny mpanao politika de hoe aoka sy hoe satria misy ny fahaseragnana de faly olona fotsiny hoe andao sika hanao an'izao. Fa zao ny zava-nisy ny fidignana an-dalambe de vao maika mahapotika firenena raha fa sy miefara amina volonté hanova zavatra, hanatsara zavatra ny fiaignan'ny vahoaka malagasy. Fa raha ohatra ny zavatra nisy tsy todo tam'izay sika fa fakana fahefana fotsiny, fa olona vitsivitsy nahazo tombosoa nanan-karena ny talavagna ny harem-pirenena tsy azo ekena zay. Zay zany ny zavatra fatapata aroka hiaino tsara zay miheno samy responsable zany. Za dia mahita fa raha tsy miova ny mpitondra de anisan'ny responsable izy hitarika ny firenena gnankady satria noho ny fahasosorany olona de mety andeha amin'ny lalagna diso koa ny olona ary mety tsy azonao mena-tsaigny izy raha manao an'izay. Ka raha am'izao nefa zany mila mahay magnaprofo ny mpitondra fa zahay sy mitovy am'le mpitondra teo lohasony amerina ny fahatsoany zay mba hananany olo finoana mba sy handeha amina lalagna diso. Fa izao koa ny tenenana an'le zavatra fa misy io de zao aoka koa ny olona halala hoe raha misy olona mitarika anazy hanao an'izao atsika hanao an'izao atsika, ia io olona miteny io avadibadio sara ny lelanao, mijereva sara ny masonao,
tia ty olo miteny aminao ty Petra Kotoniaina ty moa zany raha miteny inona mba nataony, inona ny momba anazy. Efa nomena sehatra iny izy kanefa tsy nanao. Itirahana ty raha miteny inona ny nataony, fa nomena sehatra izy inona tsy nanao. Mila fantaritsika zany zay. Adala raha magnaraka zavatra efa fantatra fa tsy mety na ny olona. Raha nisy olona fananana andraikitra lehibe tamin'ny firenena kanefa tsy nisy vokatra nataony tamin'ny fagnatsarana ny fiainan'olona, dia hitondra anareo ndray izy amin'izao hasakasaka reo raha mbola agnaraka anazy zay. Ka mila tenenina zany zay, iatsy miteny izy fa zavatra kabeny no tenenina. Faharoa dia zao, tenenina koa le izy mba hagnavahan'ny olona hoe io hevitra lazain'ny olona io ve hevitra mba mijery lavitra sady hevitra hoe faly fotony mijery hoe sahirana zao a, dia okarana zay farany sy manina fa zao alefaso fohany fotsiny. Izay no antony tenenana ny zavatra rehetra io fa zao tsika manko olomegna maso amin'ny kapobeny zay zany tsy iasany tsy mba dakoro an'izay hoe ato raha fa fantatra ihany an'io fa tsy nitenenina. Rehefa mitranga le tsy mety dia hoe io ary hitanay fa fantatra ihany an'io fa tsy nitenenay, ka iasy gasy miasara velatsy fa tenenina le izy. Ary aho dia lazaiko fa tsy miandany aho afa-tsy ny hoe inona ny mahasoa ny vahoaka malagasy, ahoana ny elan'ny vahoaka malagasy amin'ny fahatrana zao, zay ihany no mibaiko anahy zay. Ka ivirena kely le resaka fampiavanam-pirenena teo, miresaka an'izay any ianao hoe tsy miandany sy ny taran'izay amin'ity resaka fampiavanam-pirenena teo. Misy filoha anankiroa teo aloha nitsokan-darana, ny anankiray moa dia milaza hoe miresaka hoe tsy fanajana le lalam-panorenana, ary anisan'ny voateny ao anatin'izay hoe feonambe isaparitra zay ny resaka hoe lalam-panorenana. Anisan'ny voateny teboka ray izy satria maromaro le teboka ao anatiny. Ho anao Andriamatoa Petra Kotoniaina, ianao tao anatin'ny teteza mita nanana andraikitra ianao ary mahafantatra tsara ny resaka lalam-panorenana amin'izao fotoana io. Ahoana ny fahitanao an'izay hoe move afaka iainantsika hitaritatsika an'le firenena ihany le lalam-panorenana misy amin'izao fotoana zao? Zavatra roa zany no amaleko anao zany. Lalàna voajanahary amin'ny olombelona ny manao fahatsoana, tsy misy olona tonga lavatra, tsy misy parfaite, fa ny mampiavaka ny olombelona dia zay hoe izy misaigna, ka rehefa fantatra hoe tsy mety dia magnova an'izay, ary zay ny mahasoa ny zay zany ny saigna tokony hoentin'ny mpitondra. Iaho zao ihany nampandany ny lalam-panorenana io fa zao rehefa tena nanao fandalihana andesy kelikely dia zao tagny amin'ny 12 ao dia fa nahalalako hoe tsy ho lasa lavitra ty, dia niteny agnay tamin'ny 13 hoe tsy halasa lavitra atsika ty lalam-panorenana ty. Be loatra ny zavatra banga, besaka ny zavatra tsy mirindra, incohérent zany, tsy cohérence zany ny lalam-panorenana io. Angamba mikasay ny article 420 sy ny 270 resatsika angamba zany zay, ho hitatsika zany zay, ho resatsika mikasika an'iny zany. Ary raha miteny zay hoe refondation de la nation, dia ny tena lehibe indrindra amin'izay dia ny inona ny sata, inona ny rafitra hamaly ny filany firenetsika farafaratsy ny ahitana ny reto ny foto-kevidehibe. Lalam-panorenana tena hahafahan'ny faritra tsirairay mampandroso mandray an-tagnana, ny commune, ny région, ny province mandray an-tagnana ny fampandrosoana ara-toekarena agny amin'ny faritra tsirairay. Zany io milaza aminao zao e, milaza aminao aho mbola mety ho ady hevitra ane zao raha ohatra ka viditsika ny mera, raha lany le mera so dia rehefa landray le mera mbola hiady amin'ny ny olona fidy anazy, satria nahoana
mbola manala salany le fahefana ahafahan'le mera mampandroso ny faritra misy anazy mbola manala salany le loaranom-bola ahafahan'le commune mandray atagnana mamalon'le filaniny olona de ny zavatra nisy hatram'izay le olona lany ny voateny fa le olona ny akamaroan'olo tsy mahalala hoe le lalàna mifehiny commune mihitsy ane le lalàna mifehiny région mihitsy le lalàna mifehiny province mihitsy hoe zara fa loaranom-bola tsy ampinana no ampelatagnana zay mihitsy ane de hoe tena tsy mahavoa mihitsy le merana ity mety tsy mahavoa tokoa le izy ary miaiko zay le zava-dehibe le misy olona voafidy fa lehibe koa de zao voafidy izy fa omenao angady vaovao fa tsy le ngady fohy lela nomenao anazy tsy afaka miasa be foana ave matetika le asika zany magnazava am'le zavatra ohatra le lazaiko zao hoe mikasika an'le hoe refondation lala-pandrenana tenentsika tao zany le lala-pandrenana hoe ny lala-pandrenana io ny zavatra tokony hita am'le lala-pandrenana zany raha ny fahitarany famireny vahoaka malagasy de le niteneny tao hoe hamaly hafahan'ny mera hafahan'ny lehibe ny faritra hafahan'ny chef de province mandray atagnana mampandroso fa so voafidy le olona de lasa miady amin'ny olona mifidy anazy satria nao tsy manana fahefana izy tsy manana loharan'olo izy zay raha zavatra misy de zao tsy mbola mihoatra ny dimy isan-jara ny teti-bola mpanjakana no tantanany commune hatram'izay ka hatram'izao kanefa amin'ny tany mandroso farafahambany no roapolo isan-jato ny teti-bola mpanjakana mba tantanany commune tantanany région tantanany faritany ray fondation zany ray zay faharoany de zao la tsika zany raha fampiresaka ny tele fondation ty de hoe hiaty aminy olona nampiavariny FFKM maza-pandraisana tagna izy efa niaty ka tsy voatsindarantsika tsara oarepireneny io refondation économique zany mila mazava anatina lala-pandrenana zany hoe ny filisan-jato ny pétrole rehefa otrandraha firenena be manao zay tomontany iny filisan-jato no an'ny faritany misy anazy filisan-jato zaraina ame faritra hafa tokony anatina lala-pandrenana zany misy manao dimapolo isan-jato misy manao telopolo isan-jato zany hoe ny dimapolo isan-jato an'ny société pétrolière mpifanjaka anazy ny dimapolo isan-jato any fanjakana malagasy fa ny dimapolo isan-jato any fanjakana malagasy ny firenena malagasy ohatra hoe ny telopolo isan-jato miny am'le faritany misy any reny iny ny fitopolo isan-jato tsy daraina am'le faritra samihafa tokony adava zay tsy tokony mpitondra zany reny de latsika anapaka an'izay azo hitana zay amin'ny arena maro isan-karazany zay refondation économique zany fa tsy hoe rehefa mitena refondation de lany zao de hoe politika fotsiny zavatra mila tenena zany zay amarinako aminao zany fa zao hoe zava-dehibe midinika tariny ray aman-dreny amin'ny FFKM ary amin'io no tokony resara zany hoe ina ny lehibe tokony andrafitra ny lala-pandrenana hevitra zany zay lazaiko zay ary mino fa hevitry ny olo valopolo isan-jato malagasy raha tenen'izao any zavasalasala ka apahan'ireo anamarinako fa ilaina ny fampihavana-pirenena atao zay fanatsarana hoentina de tokony hoentina zay fanatsarana zany fa ny zavatra kendratsika de hoe ahoana le lany firenetsika am'le crise mivenireny aty io sy afaka ny rasy mifototra amin'ny fototsy ny olana tsika manao refondation de la nation refondation de la république ka azarina lehibe kazikazy azarina lehibe calcul saraha tokony vita tanatiny dimy taona de zany hita tsy vita vidina lafo zao zay zany ny zavatra ambarina iverako le article 54 sy 72 zahay efa miteny hoe raha miloso ny fifidianana tsika zao de hisy crise vaovao ary tony crise lazainay zany zay lazainay zany zay
tsy hoe faly zahay milaran'izany eto fa zao amy lafiny anakiraiky mba tsy miteniteny fahatany de mba mahasapa hoe tsy miteniteny fahatany zany zava-dehibe zany zay ka zao le izy ina ny nahatonga anay niteny tafizay ary ary misy fotoana misy ngamba ny radio siva ninakandray hoe tapahako tarako ty raha sitranga ny zavatra tenenay zao azo rehefa siva amy radio siva misy an'izay ngamba tsy fantako nitenenako zay ny antony mibaribary loatra de efa fantatra le izy tsy rehefa tsy afaka mivery am'izay tsony a misy président vofidy mahoaka zao ahoana ny hampandehanana ny fanjakana efa misy zao ka tsy tokony izeriany atava asika hoanay zany raha misy ny zavatra tokony anapiana de manapy raha ohatra misy ny zavatra tokony sikeraina de sikeraina zay poso anay zany ka zao le izy anisan'ny nahatonga anay ny teny hoe mety hiteraka krizy ary mety hisy krizy avao de zao io lalako an'irenany efa fantatra fa zao misy zavatra mandringa be dehibe io tio le izy ndrekena samy mandritso hoe zao metimety aminay zao metimety aminay ny article 54 de zao ny voalaza hoe ny fikambanana na ny atao politika na ny atao politika mahazo mahony izy ao ny assemblée nationale fa raha ny zavatsara hoe ary fifidianana de tonga de mazava izy fa ao ny assemblée nationale de eo zany misy mandikana izy koa ze nahazo maro misy atao fifidianana fa misy manao hoe rehefa tonga ao de tevory de izy mahazaka soa be dehibe de zay maro misy azonao zany azo anaovana koma flexible loatra le lampandrena de samy ty ampiasa anazy amy fa zao tsy maintsy ze hampandianana ny firenena no tao zay misy atao satria ny fiainam-pirenena tsy azonao bloqueny de zay izy ka honay zany de zay orazy rehevanao le lalam-pandrenana ny tena principal amle lalam-pandrenane de ny article 72 hoe ny filohan'ny republika no mamaritra ny politika akaben'ny fanjakana firenena raha ohatra ianao izy no mamaritra ny politika akaben'ny firenena ka olona anoty anazy no ataonao ndrindra ty afrika tsy mbola lasa latina amina demokrasia bloqué ny fanjakana tsisy raha mandeha am'izany zao atao agasy zany ina ny mahametimety any firenena hampandiana ny firenena tsy bloqué zay zay naovana azy zany zao sady ilalam-pampirenana mihitsy no be ny zavatra banga aminazy tsy miliny ary lana fanovana zay zany izy ka iny a hoe ina nisy olona ny ala nisy olona ny sitaka ny aza ny tsotra fotsiny raha sanatriaka hoe zahay nanangana amin'ny ty lalam-panorenana ty olombanontany 4e république ka mba mahasiaro menatra anay zao iso de foravan'ny olona aza manao toe sanisala am'izany fa zao le efa fataka ny olona fa miteny aby de ekeo oka mba tsy ho zay zany zay ka zao a fotoana anaovasika famisiana zao a de manaraka asika ajanona ny kazikazy manaraka asika ajanona ny fitiavatena fa zao mba mibakeo asika de ny zavatra hasoany tanindrazantsika salan'zay koa ny mpitondra efa nilazainy atao de hoe mba janono ny egna maso fa zay nampiombana ny président ny fandiby teo vokatry ny fahasoran'olo hoe ny mpitondra tsy mahay mampiseho hoe misy fahavononana ka eo tsika zany a ka samy amekapeny zany de hoe zao zava-misy zao mitaky finiavana amy mpitondra am-perinazy mitaky finiavana amy mpanao politika
mitaky ny havana amin'ny pirenena ka ny mibaiko anazy dia ny vahoaka mivalakasy roa amby roapolo tapitra izay ihany no lalana tsy maintsy alehatsika fa rehefa tsy manao an'izay atsika dia zao lany andro reto atsika manao dia anisan'ny teboka anankiray ihany koa moa ny hoe fisokafany fivoriana tsara-potoana ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao a ifitianana indrindra ny sata manokany commune anankitelo anisan'izany ny commune Antananarivo somary mahatonga resabe any izy io a tsy dia ahitana maromarotry iraisany fanenjana tady eo amin'ny fahefanam-panatateraka sy ny fahefanam-pahalalana ahoana ny fahitanao an'izay atao hoe somary tension angambany eo amin'ny fandrafetana lalàna zay eo amin'ny rotota iah zany tsy namaky an'le lalàna mialatsiny iah zany fa mety goaka n'olona hoe zava-dehibe ve anao dia tsy namaky a dia moa valivolana tsy teto herinyandro zay ny teto Antananarivo valivolana tsy teto ary nohony tsy nateto ana valivolana zany zao a anisan'ny hoe efa tsy teto aho valivolana dia mba manotondra ny anjara biriky koa amin'ny hoe efa eto akoa sy olona mipetraka eto fa misy fotoana dia mody aho rehefa vita ny zavatra eto dia zay neto mavako eto mba hiteny aho mahakasika ny fiainan'ny firenena iaho koa nefa zany miezaka hoe mba ho azon'olona ny zavatra lazaina dia mety misy zavatra fa lazaiko tamin'ny safa dia mety mbola lazaiko zay koa ny pédagogie ny fampianarana ane rehefa verimberina ilay zavatra dia azon'olona zay isany leza iny a antara-parateza iny zany zay ka iaho tsy dia namaky an'io fa zao fotsiny miah zany tsotra miverina amin'ilay zavatra teo zaho manao ansoavo amin'ny mpitondra fanjakana ny président de république amin'ilay teneny to tsy tokony omegna maso tokony zao fa apiako azanony zay zavatra mety miteraka disadisa zay mety misy zavatra hoe mila fotoana andaliny anazy mba sy mifanjakana ihany sanotria no manangan-javatra hiteraka zava-doza amin'ny firenena hevitro zay raha mikasika no zavatra dia mihina amin'ny assemblée nationale zao dia mety tafiditsy anatin'izay hevitro zay hevitro zay zany ohatratra fa le fotoana andaliniana tsara indrindra ny olona ao anatina fahasahiranana zao ny ahy trafokena ame mahery ambavahomana ampomeriseritsy anjaran'izy ary mety tsy amiseritra zay ihany tsy amiseritra zay iah zao mba miteny aho zany zao ohatra hoe tsy fantako na am'tany anao moa fa efa raisiko ohatra raisiko manokana ohatra hoe ny resaka domaine zao satria iaho na manao fandalignana mikasika an'io raha ny aignako aloha dia zao ny lalàna mikasika ny fananantena eto Madagasikara dia mila refonte totale mila fanitsihana mila fanavaozana mikity ary tonga dia ny hevitra fahitako anazy dia reto zavatra reto no tokony hisongadina raha handinika ny lalàna mikasika ny fananantena eto voalohany tokony ho hamoraina ny fanaovana ny taratasy hamoraina ary tsy tokony ho be loatra ny volaloha satria diso ny fanjakana fahitako amin'izy io sorsena conflit zao a amin'ny faritra maro mahatonga ny insécurité dia ady vokatry ny ady tany ifamonoan'olo ady vokatry ny ady tany ka io zany tsy hoe sur le plan économique fotsiny fa tena mandrava fiarahamonina mandra-pahatapitra zao tontolo zao dia ny olombelona dia tsy afaka misaraka amin'io tany io velona dia ao ny tany maty dia ao ny tany ka io nefa zany tsy dia zavatra nomeny fanjakana ny fandimbilanja loatra nefa zavatra tena saropady ary indrindra amintsika malagasy ka ny foto-kevitra zany avery koa hoe tafity anatin'le hoe refondation dia le hoe zay raha zany zay
hamoraina be loatra ny vola aloha ny olona ka zao tsy sakan'ny olona. Misy firma ny olona manana maty de tsy vitany fandovana ray zay. Faharoa, raha misy service tokony ho décentralisena indrindra de ny fananatany sy ny topoza service foncier zany. Farafaharatsiny ny renivohitry ny district manontolo de tokony misy service basta tenena koa direct service du domaine et topo, ary any amin'ny commune any de tokony hisy agent zay anakakaizana ny olona zany. Zany hoe tokony hisy recrutement zany io, na inspecteur de domaine, ingénieur de topographique, contrôleur. Vitsy ny mpiasa ny domaine sy ny topo, tena tsy ampy nefa de zavatra vital mitsaigny olona. Zay ny fitokevitra faharoa, mifandray am'izay ny fampitaovana an'ireo olona reo. Zaho mino netraky hoe ny chef Cisco, ny chef service ny domaine sy ny topo zay hipetraka agny amin'ny district de tokony hanagna tomobile 4x4 raha salan'ny chef Cisco io. Satria nahoana? Mba tsy ho ny olona ndray no miatoko anazy rehefa hanoratra tany izy agnambanivohitra agny, satria ny asany any sur terrain. Fa zao PDB na ny olona miasa amin'ny renivohitry ny faritany reo tsy mana tomobile. Izany de zavatra hita, izany de tsy sapasika. Ary aho mietreka fa tokony hatao tribunal manokana ny fananatany. Zany hoe zavatra mitokana misy mba ho akaiky ny olona. Rehefa atao tribunal zany mba akaiky agny, satria nahoana? Rehefa misy ny atany ny azo atoka indrindra de le ray aman-dreny, le olona toteny ao amin'ny fiarahamonina, ka raha lavitra be le fisarana tsy afaka mandeha agny le olona. Izany zavatra ilain'ny olona, akaiky ny fiaignan'ny olona. Refondation de la nation, refondation économique, izany tsy fantatro zay ve le disadisa io. Ary io tsy voatery za zao sady tsy tompona andraikitra amin'iny aho, iaho koa tsy olo nianatra manokana, fa zao nia pratika politika, iainako amin'ny olona, manao fandaliny ianahy. Izao zavatra lazaiko zao a, manakaiky ny hevitra tena tadiavin'ny olona 100 agnambany vosany. Zao raha teneniko aminao zao, izao teneniko zao, ary mahasoa ny firenena zao. Raha ohatra atao ny olona zao, atsika zao raha ohatra hiady amin'ny fahatrany, raha hiady amin'ny fahatrany atsika tsy hiala amin'ny fahatrana ny olona raha tsy mampiasa vola, manao activité izy. Misy zao a microfinance reo miparitaka ambany vohitra agny, microcrédit reo, Sekame, Otive, Tiavo e, fa zao l'izy. Misy fepetra ahafahana maka ny volan'ny olona reo. Ny olona nefa manatany aby, rehefa hiatoka vola le olona de ilaina hoe ny tany ny ve titre borné. Zany hoe zao zavatra teneniko zao a, lasa blocage économique io centralisé loatra ny domaine sy ny topo. Fa raha décentralisé io, vita soratra n'olona tsara ny tany, de milaza aminareo aho fa hiala be de be ny zavatra terany na amin'ny filaminan'ny olona, na amin'ny lafiny ara-toekarena, satria rehefa managna tany ny olona de afaka miatoko amindram-bola de mandeha ny activité économique ny olona, mampiasa vola. Izany théorie générale ny économie hoe tsy misy arena amin'ny foro raha tsy mampiasa vola. Ka ahoana le fomba hidiran'ny olo amin'ny lalam-bola mihitsy? Zao misy zavatra avitra andrahana kanefa tsika tsy mijery lavitra. Izany de zavatra resahatra ka lasa lavitra ny teniko a, mikasika an'le resaka hoe zava-misy amin'izao, ka tsy fantatra hoe zay ve le tena dininao amin'ny domaine sy ny topo io a, zavatra salan'izay fa hapahan'ireo amin'ny zavatra hoentina be de be ny zavatra voajery amin'ireo amin'ireo zavatra eo. Ka mihaino ny fanontanianao indray na tato efa natsidika eo ihany resaka ara économique zay anisan'ny olany tontolo ambany vohitra koa ty resaka tsy fandriam-pahalemana ty anisan'ny zaka mafy an'izany mihitsy moa ny tantsaha. Faraparany teo moa misy an'le ataoko hoe basy trafikana basy basy tratran'ireo zandary tamin'ny sariny zandarme zany
tao fianaratsoa ireny ve tsy midika hoe fa mba ataoko hoe izaka lehibe hidirantsika am'izay hoe fedina amin'ny fandrepahalemana zay. Iaho eto de magnararaotra misaotra niezaka nataon'ny gendarmerie fianaratsoa tarehin'ny colonel commandant CR. Tena misaotra aho zany ary eto de miteny fa mety misy manko sa mandray andrava sala amin'ireny. Ny totiako voalohany indrindra de ny commandant gendarmerie. Zao ny teny nataon'le commandant CR igny, aho izy tsy avy amin'ny fianaratsoa. Misy zavatra tiany ampitaina ka iaho avy fianaratsoa de mba mandray an'izay aho, misaotra anazy aho satria zava-dehibe reny. Iaho afaka milaza fa anisan'olona ny teny ny raisiny nahatongavana amin'ireny, faly aho satria mba niraisindreo ny zavatra ny teneniko. Ary afaka milaza fa reo faritra nazahoana vokatra zao a de anisan'ny faritra nytenenanay reto makasitraka makately mon colonel ary tohizo ny asanareo fa zahay hagnampy anay miezaka mahasoa sahala am'izay ka anay tsy hoe ana ina olona nomena ina ka anay koa ro raha tsy sahala am'izay zany hoe rano mitsopa ny anay zany de zao mety misy sahotia reny, mety misy olona andeha hamonjy ny commande ny gendarmerie ka zao ny anahy nino aho tena ataoko zao de ny olo be dehibe amin'ny fianaratsoa d'accord am'izao. Raha misy sagnatria ka misy manao hoe manao zao a avlehany ny asany ary tohizo fagnahy hagnampy zay. Ohatra mampieritreritra ihany ireny basy be dia be ohatran'izay ny tratra amina toerana eto Madagasikara tsy midika ve zany fa matory ny tratra mbola misy multiplier par 2 na par 3 nireny zavatra miparitaka reny zay mbola be lavitra ny kalaky ny kovy ny masitra ny tsisy miparitaka ary misy tena ny mampahery de misy manamboninahitra tafiditra aminazy zay ka zao tonga ny fotoana tsy maintsy tenenana andreo olona reo ihany io misy fantatro zany mizava basy io mivarotra basy io 2 tapitrisa 4 tapitrisa misy zany eny mivarotra fianaratsoa anaovana ina io zay zany izy ka io basy miparitaka any io a roa ny mahatonga ny basy miparitaka ary zay moa mbola rezako hoe zava-doza raha ohatra mbola mandeha amin'ny sagnatria tsy misy finiavana ny mpitondra fanjakana am'izao ka mbola sagnatria mandeha amin'ny alalana diso ny firenena de zava-doza satria nahoana akoatra hoe tsy miteraka fanatsarana ny fiainan'ny olona ne le zavatra misy tamaloha le transo le hoe midina andalambe mila manaky an'izay itsika fa nijanona fotony hoe zay nahazo fahefana de ireo no dialavina teo fa zao voka hoe diadisa politika ny fandimy miparitaka basikara rehefa misy diadisa politika eto ny olona victime de tamany vody manapirofo zany fa be dehibe ny zavatra mbola tsy maintsy anaovasika fanitseny anaovasika refondation eto ny fahalemeny rafitra aby ny mahatonga ny diadisa politika nisy hoe mila manaky an'izay tsika tsy misy règle de jeu tafapetraka tsara zany amin'ny saky tondrana ny firenetsika de zao rairay ny mpitondra sy ny haino miziriziry de mientana ny olona sekenay de tapa satria le règle de jeu le lalàna mifehy ny mpitondra mba tsy voapetsy le règle de jeu mifehy ny manao politika mba tsy voapetsy tsy tafapetraka tsisy afaky miady hevitra ambolona tabatra zany miady hevitra io efa ataon'ndray aman-dreny ame FFKM io asorana koa ndray aman-dreny FFKM fa raha ny valiteny nataony de hoe hojerevana reo fikambanana maro samihafa zay tsy mbola voaso fa zay de manindry an'izay eto tsy manandazo io zavatra atao io
rasy zay revana ray efa fantako ny FFK misy liste any anatin'ny FFKM agny le nisy olany vory farany tegny vato aminazy zay de asony aby reo akoatran'le solotegna avy am'reo fata de nino fa sy hipetraka le hoe misy olona tsy voaso satria tam'izay de voaso aby sy probleman'ny olona tamin'ny fivoriana farany tegny vato ane nandoa volany olona nandoa 1,500,000 ka aza ataon'ny FFKM problemany hoe sy apy ny vola sahiragna ny fanjakana sahiragna ny firenena tsy manino fa sao tokony hisy solotegna ny fikambagnana na au niveau national na au niveau régional de tokony hisy solotegna aby hanao satria zao ny fandiniana zavatra hasoan'ny firenena tsy raha hatao matetitetika fa tokony hoe rehefa mandinika anazy de halalignina tsara de mba misy zavatra lehibe voalandalanda tsara sy misy intérêt nizaniza fa zao ny intérêt ny firenena ny tombotsoan'ny firenena ianao nametraka fanontaniana teo ndrasanao moa le fivoriana amin'ny assemblée nationale fa ny teniko aloha de hoe aoka ny zavatra mety hiteraka tension mety hiteraka fifandroritana mba ahemitremitra aloha tombotsoan'ny mpitondra zany zay zany le izy raha sy hoe misy zavatra sy maintsy atao tokoa zaho mino fa raha misy zavatra tsy maintsy atao tokoa sy adala de gasy ty sy ahazo hoe tena ilainy io ary mahaiza magnazava ny mpitondra fa raha ohatra ka zavatra raha fotsiny mba hajanona fa vo mainka magnasaro zavatra salany misy amin'ny assemblée nationale salan'izay koa ny hevitra mikasika ny anao lantady tsy voateny valiko moko zao mikasika ny fividianana teo tsika zany zao ny fivondronam-ben'ny évêque katolika nangataka an'le hoe mba hemoro satria tena agnatina fahasahiragnana ny olona fahazahoako de hoe tokony hafatoko sika amin'ny zavatra manahirana ny olona ty zavatra ataosika rehetrarehetra sy tokony ho zarazaraina ny hevitra ary d'accord am'izay tokony hafatoko am'ty aloha zay le izy asa koa zany tokony hevitra koa mifanjakanao afatohy amin'ny fahasahiragnan'ny olo ty heky aloha ny zavatra atao tsy vahoaka dibodraro tsy vahoaka zaosao ty afatoho am'ty miezaka ataosika ka zao zay na misy zavatra hafa voalamina azy de tsy mampanina na henitra ane ohatra zao ny fividianana iaho mieritreritra fa zao iaho tsy milaza ho foagnana fa hoe inona moa ny fahatiatoka raha ohatra ka henitra io na mitaogna ty tsy maninona na octobre na atao début novembre agny nahoany mba hanagnatsika fotoagna handinihana ny zavatra manahirana ny olona ty zao manko na tiatsika na sy tiatsika rehefa miditra amina fifidianana ny firenena anankiray de tsy mifatoko amin'ny zavatra hafa ny olona amina zavatra économique zay tsy azo elana zay ka nefa tsika sahirana zao ka sosoketraka anao sao de mba tokony hifatohana aloha ty zavatra manahirana ty io ny fanjakana zany mitondra texte io mikasika ny statut zao fa mety misy olona koa manan-kevitra hoe zao ohatra zao hoe raha ohatra tsika hevitra io zany za de mahita fa ny chef ny exécutif zany hoe ny maire ny lehibe ny faritra ny lehibe ny faritany de tokony vidin'olo mivata salan'ny filohan'ny république zay hevitra zay satria zay ny fanjakam-bahoaka zay ny tena hahalalana an'le hoe le olona tena hoe holan'ny olo zay lehibe ny exécutif ary mampatanjaka anazy kokoa amin'ny fampandrosoana zany zay hevitra zany zay ao anaty lalam-pandrenana filo io ny commune ny tena mazava suffrage universel direct fa ny lehibe ny faritra sy ny faritany suffrage universel fotsiny nahoana ny mpitondrana nahoana ny famolavolana ny lampandrenana ty natao an'izay zay zany de fa miny atako hoe misy zavatra kazikazy natao nefa tsika mieritreritra hoe ahoana le tena hanomezana langa le olona ny fotony zarasalan'zany agnamarinako fa io olona lampandrenan'io tsy mifagnaraka tsony amin'ny filan'ny firenena mila ahitsy io mety hovana mihitsy azy zao
niany hevitra efa narosoko teo mihevitra hoe reto ny grande ligne tokony ho hita matin'izay ary zay koa no tenenako ny olona rehefa mivory ny olona amina conférence nationale isika avy agny amin'ny faritany any aza raha ny andro am'le zavatra madinidinika fa le zavatra tena lehibe no mba ifatoho hoe zahay mila lalam-pandrenana hahafahan'ny commune hampitomboana ny commune ny faritra ny province mandray-tanana ny fampandrosoana ny dikan'izay de zao loharan'olo fahefana ny dikan'izay de zao fitinay mivatana maire fitinay mivatana ny floany faritra fitinay mivatana chef de européen zavatra sanan'izay ny tokony mazava tsara ary io aty hevitra mbola veliko eto ny mpahay lalàna ary ny cadre amin'ny ankapobeny de mieritreritra fa hoe ny lalam-pandrenana tokony grande ligne hevitra amin'ny ankapobeny fa iaho zany de milaza eto ny lalam-pandrenana mety amin'ny gasy nefa soata de lalam-pandrenana sy azo interprétena be ary ny zavatra saripady ohatra hoe fisinjarana ny harem-pirenena mba sy ovoambaka ny faritra sasa le fahefan'ny commune fahefan'ny région fahefan'ny faritra re de soata anatin'ny lalam-pandrenana mba sy ho violen'ny ny olona satria hoe eo ny député fa aleo de soatana mihitsy le zavatra tena hoe saripady zay zany no zavatra tsy fantako mety mbola misy fanontaniana fa efa mandrosany fotoana fa zay ngamba no amaranantsika niny fandarana iny Andriamatoa Petra Kotiniana meko nidra vitsy ianao mizanao afatra ho an'ny mpijeritsika fa tsy zajery tsy aritra fotsiny hoe ianao ny laza teo hoe valo volana ianao tsy teto tany Fianarantsoa herinandro ianao zao no tonga teto Antananarivo fanontaniako ray fotsiny inona marina zany position misy amin'ny atoko tambatra amin'izao fotoana zao ya ny zavatra nylazay teo ne de anjaran'ny olona ny qualifié koa aizany misy nitambatra aizany misy anazy anjaran'ny olona zany satria ny hevitra lazainao ane no amaritan'ny olona fa nefa na zany izy mipetraka nyfanontaniana de lazay raha vo nanomboka nyty fandarana ty tsika de ny hevitra lazay de hoe vahaolana lehibe helan'ny firenena am'izao zavatra mandoana azy zao a ny simendana de anjaran'ny miny ny dikany simendana zay zany le izy ka zao a ho anay zany de tsotra zahay de miteny hoan'ny soa hoan'ny firenena hoan'ny vahoaka malagasy roa amby 20 tapitrisa raha fa ilaina ny manampy ny fanjakana satria mahasoan'ny firenena zay mahasoan'ny olona zay de atao zany zay ary manao an'izay me raha fa ilaina ny milaza hoe ry mpitondra fanjakana reto mba sy mety aoka nareo sy omegna masy monsieur le président de la république aoka anao sy omegna masy sala ny tenena koa zao hoe misaotra ny président de république aho hoe satria izy nanaiky ny anaovana ny conférence nationale hamoaka vola ny fanjakana mety misy olona koa ne mety tsy tian'zany so ino tsy isaorako anazy satria zava-iveloko zava-dehibe zany mahasoan'ny firenena nohony tsy isaorako fa miteny koa oety hoe aza megna maso anao président fa mety hapotika firenena ary mahapotika firenena tokoa raha ohatra megna maso izy fagnapiana zany no sady azo lazaina hoe mety endrika mety tsikera ihany fagnitsihana ihany fa salan'izay koa miteny koa zahay mety ho anisany aoka sika mpanao politika sy haiko fa zao zavatra mandoan'ny firenena zao de misy fitiavatena atsika misy zavatra tokony vitatsika sy tokony salan'izao ny firenena fa zao tsy nataotsika kanefa isika zay nanao an'izay lasa tapisisana rarozany zavatra misy zao sisarosika hoe noho nataoko ane nahatonga an'izao noho nataonao nahatonga an'izao ka mba aoka hanombo tena sy ho be kasikasy fotsiny raha soro zany de hoe kay raha nataonao fotsiny amelanina velapandriky hoe raha siano hitanao zavatsy salan'zany tsy mety zany ka anay zany zay hoe objectif zany ny zavatra tenenay a tsy mendany tsy mijery ny tombosoany izy an'izy a de miteny agnay ary koa nefa matoky mba tsy ho resaka raha no tondraka kanakana ny zavatra tenenay eto mba handray am-pitiavana anazy ny rehetrarehetra na ny mpitondra fanjakana handray hoe
resaka mahasoan'ny firenena zao a zarabenay aza misy olona miteny an'izao a taterahanay zao ny mpanao politika sy hoe zany de mety miteny anay zao indesy de problemako nizaniza masia fa zao iaho no sy anay koa ny taranako mbola hitozy ao zavatra hoe mahapotika ny firenena zao tsisy olo anaiky an'izany azay ny hitarianay ny olona hoe dinio tsara avadibadio tsara nle vao manapa-kevitra fa zao a nisy fahadisoana hita maso de samy manaiky an'izay tsika hanao fanitsena ny tena managniko ny teniko angamba de zao azo atao ny mampandroso an'ny Madagasikara azo atao ny mampandroso an'ny Madagasikara fa efa voateny teo ny hoe ny finiavatsika ny mahapotika ny tandransika io de sy ampy ny finiavatsika sy ampy ny volonté-tsika fatatsika hoe ny olana ny zavatra tsy mety fa sika sy te hiala amin'ny zavatra tsy mety na ny mpitondra na ny mpanao politika na ny olotsoto samy tsy te hiala tagnatin'ny zavatra tsy mety faharoa de zao aoka na de niteny ny zavatra teneniko teo misy zavatra hisy ny zavatra nitondran'ny mpitondra ny fandimby ny olona teto de nisy toesaigna miandry ny olona toesaigna miandry fanjakana ka ny mpitondra zany rehefa mitondra am'zao fotoagna zao de mba hikabary hoe tezao ny olona handray andraikitra fa sy tezana hoa hampanategnana fotsiny satria tsy misy fandrosoany eto raha sy miasa ny olo raha sy misahirana ny olo ka le toesaigna noentin'ny mpitondra ny fandimby zay teotiany olo loatra te azo tea de fampiantenana be de zao voataiza ny olo ka io ty sy miasa rehefa avy eo miandry sy hitany zavatra hitany zao potika le firenena zay koa zany fanisiana tokony atao tezao ny olona ampahalalao ny olona fa mila miasa mila mandray andraikitra fa sy hovelogna fahatany fotsiny hoe hitatavana fotsiny hoe hanakarena vetivety fotsiny eo zany zavatra ilana fanisiana zany amin'ny zavatra eky farany tena farany de ny harena efandrazay to inona ny problème atsika vola ry problème atsika io vola ahafahana mampanao ny fampandrosoana hanaovana ny aménagement ny firen'ny tany sika hanaovana an'izao vola aby ny fotsiny olo akarehetra fa zao manam-bola sika na tsy seveletagna atsika nino raha fa mifagnaraka atsika fa ireo harena sarobidy vatosoa volamena harena ambany tany isan-karazany reo andranomasina reo tena hoe sika hanaovana fampandrosoana angalana ny malagasy tagnatin'ny fahatrany ary rehefa azo tomboka zay de an'izao mahita vola tsika hanaovantsika ny aménagement du territoire hagnarena an'izay tokony hagnarena hananganatsika jiro central hydraulique hanaovantsika hanokafatsika lala hanaovantsika fipiana hanaovana an'izao manana atsika fa finiavana zany refondation de la nation refondation économique refondation politique refondation de mentalité zany rehetra zany zay angavany eka dy zao misaotranareo ny haino anahy tsy mitoko teny fantatra fa zao mifampizara tsy tezery arina tava de samy mandray anazy sika misaotra to eny ary zay ihany koa nometsika nanakatina nyty fandarany ity misaotranao Andriamatoa Petrakotiniena tsy ahefika ihany ianao filoha nationalny atoko tambatra mpandrindra ihany koa ny fikambanana APRN efa ben'ny tanàna atao Fianarantsoa teo aloha sy solomavambahoaka atao Ikala Mavondy misaotranao mivahiny teto amin'ny fandarana l'actualité tamin'ity alina ity ya zay ihany koa no manakatina treo ny fandarana l'actualité tamin'ity alady ity isaorantsika ireo technicien zay niarana natotosan'ny fandarana tamin'ity androany ity zay no manao veloma mandram-piona anareo ary manasa anareo hatrany hanaraka hatramin'ny farany ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra matv veloma ary tompoko